Itotsika kely anatin'ny vaovao ara sosialy isika mifanana androany zoma 7 septambra ny fiofanana momba ny fiahina ara sosialy izay karakarain'ny KNAPS any Fandrina nahatratra 7 mofo ireo mpandray anjara nahitana ny délégué syndicaux ny ben'ny tanàna ary ireo mpampiasa avy amin'ny orinasa tsy miankina. Fanatedinary. Betsaka amin'ny mpiasa malagasy no tsy mahafantatra ny fiahina ara sosialy afa-tsy ny fisotrondronono. Nisy karazany telo anefa ny fanampiana atolotry ny KNAPS eto Madagasikara, ao ny fanampiana ny fianakaviana, ny solon-takaitra ho an'ny voan'ny loza amperinasa ary ny fisotrondronon'ny zokiolona. Nahatratra 7 ireo mpandray anjara ka 5 mpampiasa avy amin'ny sehatra tsy miankina ary 13 kosa ben'ny tanàna sy délégué syndicaux ary ireo tompon'andraikitra avy amin'ny sapan-draram-panjakana mampiasa ny ECD. Antony anaovana ny formation ny safidianana ny Fandrina iarahantsika mahalala fa ny eto amorony mani dia iambositra ihany aloha ny misy KNAPS dia ampahafantarina ihany koa ny zo ho an'ny mpiasa sy ny adidy ho an'ny mpampiasa amin'izany fiahina ara sosialy zany mba tsy hisy verizo ny mponina eto Madagasikara. Afa-po amin'izao fiofanana momba ny fampafantarana ny zon'ny mpiasa sy ny adidin'ny mpampiasa izao ireo mpandray anjara. Hotely tompoko. Raha ny tena mpiasa ampiasaiko fixa zany dia 3 fa rehefa volana ho septambra zany lanonana sy ny zava-misy aty dia manampy anankiroa za. Ny tena namparisika aloha zany dia le invitation zany tonga dia mieritreritra ny zoan'ny mpampiasa sy ny mpiasa koa dia ohatran'ny risika hoe andeha hihaino formation. Nanomboka ny talata teo ary ny faran'androany moa ity fiofanana nataon'ny KNAPS eto Fandrina ity.